hafatra eo tongotrao. Valomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity anio ity mirary ny soanao hatrany hatrany ary irariana dia tombo fitahina sy fahazotoana isika. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavakisika. Rainay tsara indrindra mbola vempisaoranao zahay ny amin'ny tombontona izay omenao indray ankehitriny. Misaotra tompo izay mitarika anay ho amin'ny fahalalana ny fahamarinana avy aminao ka tsy ho variana ny amin'izao fiainana mandalo izao zahay fa hifantoka amin'ny zavatra indrindra tsy hitan'ny masonay. Mitenena tompo fa voninkenao anao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ny fitsanganan'i Lazarosy tamin'ny maty. Toe zavatra mampalahelo no mameno Jaona toko 1:12 dia ny vaovao ratsy momba ny aretin'ny sakaiza izay tena tiany anankiray. Ny fitomanina no ny nahafatesany, ny fitarainan'ireo anabaviny sy ny amin'ny tsy nahateo an'i Jesosy satria raha teo izy dia tsy ho faty toy izao izy ny anadahiny. Izany ny tena zavatra niseho maro tao anatiny ary indrindra ny toman'iny Jesosy. Tarika nefa i Jesosy 2 andro tao aoriana izy vao niainga ho any amin'ny Lazarosy ary nolazainy aza fa faly izy noho ny tsy nandehanany aloha, tsy avy amin'ny fangatsiaham-po tsy akory izany fihetsika izany fa mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Efa maty 4 andro Lazarosy vao tonga ao amin'ny Jaona toko 1:12 isika. Inona fa efa nisy fofony izany maty 4 andro izany, araka ny teny Marta hoe tompoko maimbo izy izao fa efa efarana izay. Tsy salasalana fa nanjary nanaitra kokoa aza ilay fahagagana fangavio vokatry ny fahataran'i Jesosy. Natsanga ny maty izay efa maimbo. Inona indray ara ny porofo hafa tokony omen'i Jesosy mba hanehoana f'Andriamanitra izy. Ary amin'ny maha-Andriamanitra azy izay namorona ny aina tany am-piandohana dia nanana hery handresena ny fahafatesany izy. No araraotin'i Jesosy io fotoana io dia ny nahafatesan'ny Lazarosy mba hanambarana fahamarinana iray lehibe momba ny tenany. Ilay manao hoe izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Tahaka ny nampisehon'i Jesosy tamin'ny alalan'ny nampahiratana an'ilay lehilahy jamba fa izy ny fahazavaan'izao tontolo izao dia natsangany tamin'ny maty Lazarosy dia tomba hanam-poroana fa izy no fananganana ny maty sy fiainana. Manondra an'i Jesosy ho mpanome fiainana ho an'Andriamanitra mihitsy ity fahagagana ity. Mihoatra noho ny fahagagana hafa rehetra. Manohana tsara ny hevitra izay voizin'i Jaona izany fa zanak'Andriamanitra tokoa Jesosy ary afaka manana fiainana amin'ny alalany isika amin'ny alalan'ny finoana. Any amin'ny faran'ity tantara mahatalanjona ity anefa izay betsaka ny nino rehefa nahita an'izany dia nisy toe-javatra mahatsikaiky sady mampalahelo. Naseho an'i Jesosy fa mahay manangana maty izy kanefa izao koa dia mihevitra reto olona reto fa asaka anazy amin'ny famonoana azy ho faty. Ohatra maneho ny fahadalan'olombelona tokoa izany eo anatrehan'ny fahendrena sy ny herin'Andriamanitra. Inoko fa izany lesona izany dia ampitombo indray ny haim-panao anatinao ao anatin'ny fisedrana ny sarotra tsarovy fa Andriamanitra izay manao ny fahagagana, fananganana ny maty sy fiainana ho izy hoe izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Amen. Renay tsara indrindra izay an-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany lesona menao an'io izany. Mangataka aminao izay mba esoranao ny mety ho fisalasalana rehetra ao anatinay ka hitoky amin'ny teny fikasanao izay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.